raha tsy aivina kosa dia ny zoma lasa teo no natsony zandarmariam-pirenena ny PDS ny tanàna ny Fianaratsoa Andriamatoa Petra Kotoniaina atao fanady adina manoloana izany dia mananambarany ity farany. Nametra-panontaniana mikasika ny feo mandeha ny sina fanakorontanana mandritra ny fifidianana filoham-pirenena fiojena voaloha izay nitoto saina ny 20 oktobra lasa teo no nambarana Andriamatoa Petra Kotoniaina fa antony antsoina azy teny amin'ny brigady ny zandarmariam-pirenena misahana amin'ny fikarohana heloka behivava teny fiadanana ary ny zoma lasa teo no nambarany nangalana azy teny amin'ny hôtel Lanosy atao fanady adiny. Fanontaniana moa zany miaraka ny hoe misy information zany hoe anakorontanana Antananarivo zay zany no antony araka ny filazan'ireo asan'ireo moa zany tsy dia hitako ny hoe anomezana tsy ny amin'izany a fa asan'ireo rehefa vita ny fanontaniana alefandreo no dia aza fanontaniana moa zany dia hoe misy feo be mandeha fa mitondra olona hanakorontanana eto zay ny fanontaniana voalohany a ny fanontaniana faharoa dia hoe nahoana zaho no eto nefa tokony ho an'ny Fianaratsoa ny andro fifidianana ny valiteniko moa lazaiko eto dia tsotra hoe nisy tokoa ny olona avy amin'ny faritany niakatra teto ny voloteny vato ary fantatry indresetra fa nisy famaragnana an'izay tao 1000 taona natrehin'ny filohan'ny repoblika teo aloha président Ratsiraka sy président Jacques fantatry indresetra an'izay ary oareo efa noty ka nisy fivoriana io ary fantatry zao mpitandroko filaminana zay mazava tsara ny anarana hoentin'ny alliance zay zany mpitarika anazy a alliance pour la paix et la refondation de la nation zay ny valiny faharoa dia mikasika ny hoe nahoana anao no eto teny ny capitale de Madagasikara ary aho tsy nandray anjara ny fifidianana efa fantatry indretra zany zay hoe tsy resy lahatra minaovana ny fifidianana ka zay no maheto Antananarivo anaty tsy misy ankoatran'izay satria ny andraikitra raisiko manana andraikitra nasionaly aho amin'ny alliance par rapport amin'ny zavatra misy amin'ny firenena zao. Taorian'ny fanadihadiana izay naharitra orarona tao tamin'ny PDS amin'ny Fianaratsoa Petra Kotoniaina dia nalefa nody ny tenany. Ny alarobia avy izao vao hamoaka hevitra momba ny raharaham-pirenena indrindra momba ny fifidianana ny eo anivon'ny Alliance pour la paix et la refondation de la nation.